afaka amin'ny vakiteny voalohany ny fampianarako androany a hararaotina moa ny makina ny taratasy ny masindapoly ho an'ny romanina ty a hitondrana fampianarana satria zava-dehibe amin'ny fahalalantsika ny finoana sy ny tokony ho toetra iainantsika ny finoana ny ambaran'ny masindapoly ao io evanjely io moa zany aloha mpazeviko kely fa entiny Jesoa mampita fampianarana hoe ireo vahoaka zody izay nitenenan'Andriamanitra voalohany a sy nino an'i Kristy a dia votsitra izy ireo fa lasa naniraka misionera indray ho any amin'izay nitily a mandeha miandala n'Andriamanitra hoe na dia le olona rehetra heverina tsako voavonjy tamin'ny vavaka rainy raha indray ara ny lasa voavonjy hoe ny varotena sy ny mpizangazanga sy ny jolahy no hialohan'ireo amin'ny fanjakan'ny lanitra izay ny hevitra ny ao reo antsika ankehitriny zany a dia fotsiny hoe rehefa mahatsapy ianao hoe miaso sy manasanao Andriamanitra androany dia maneke a sao votsitra igny mazava fa leo ifatoka atao masindapoly ao amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko faraika amby folo io taratasy masindapoly io a fomba filaza azy dia hoe exposé doctrinal zany hoe mivaofy ny fotom-pampianarana mahakasika ny hoe ny famonjena ohatra ny ahoana ny azon'ny olombelona famonjena dia igny zany ny vakitsika hatramin'izay manomboka atao amin'ity toko faharoa amby folo ity ndraika hatramin'ny faefatra amby folo amin'ny farany a dia resaka hoe inona amin'izay aro hiainana an'izay rehefa mazava amintsika zany zay hoe ohatra zao ny famonjena dia inona amin'izay ny hiainana azy dia lantsika tsenjeriny hoe mahareta amin'ny fivavahana mandefera amin'ny fitiavana sy ny sisa reny zay makahalany rasy mianara manao tsara sy ny sisa zany hoe ny finoana zany rehefa mazava amintsika toko voalohany ka hatramin'ny faraika amby folo toko faharoa amby folo ka hatramin'ny faefatra ahoana amin'izay ary ny hiainana azy eo amin'ny fiainantsika andavanandro tafiditra anatin'izay hoe fiainana ny finoana sy ny famonjena zay a le novakiana tamintsika teo ty dia zao ary tamin'ny anatra teolojia dia rehefa katolika moa zany a dia ny teolozianina anankiroa angeza indrindra tsy maintsy ianarana dia i masinday Augustin sy i masinday Thomas d'Aquin ireo zany ny katolika ny voalohany a tsy maintsy ianarana hoe inona ny teolojia ny masinday Augustin inona ny masinday Thomas d'Aquin samy manana fomba fisaina an'ireo sy mifanohitra fa mifameno fa ho azavaiko kely aloha amin'ny fiheverana ny atao hoe famonjena ho an'ny masinday Augustin izy somary pessimiste zany a le lafiratsin-javatra ny tena jereny ho azy zany dia hoe izy tonga dia miainga amin'ny fahotana tamin'ny fototra rehefa hiresaka famonjena no ny fahotana tamin'ny fototra dia simba ny olombelona resy dia zareo protestanta moa satria i Lutera dia atao moanina ny masinday Augustin dia nanana zay fomba fihevitra Augustin zay ka rehefa mivavaka ireo dia niresany voalohany dia hoe tompo sy mendrika izahay mpanoty izahay dia tena faran'izay tena ohatr'izay zany fomba fihevitra zay conception pessimiste du salut zay any Augustin ny masinday Thomas d'Aquin rainy azy tsy ohatr'izay fa ozy izy talohany Augustin talohan'ny fahotana tamin'ny fototra tadionao tsara fa noharina mitovy endrika amin'Andriamanitra ny olombelona aminao tsara Andriamanitra lalazy tsara noharina mitovy endrika amin'izay ve ny olombelona no zany tsara ny olombelona ny depary zay tsara ka masinday Thomas d'Aquin rehefa mivavaka sa miondrika fa mitraka tsara ohatranao agnay Andriamanitra misaotra fa sa gnay retompo dia sa mendrika dia tena ohatra zao satria tafara ny fahotana tamin'ny fototra fa marina tokoa ny masinday Thomas d'Aquin inona ny voalohany ary le bibilava nanoatra zao tamin'ny Eva ve loatra hoe hitan'Andriamanitra fa tsara zany mitovy endrika amina riny olombelona tsara ny masinday Thomas mitraka misaotra Andriamanitra nataonao tsara zay mitovy endrika aminao tsy hoe tsy misy akory ny fahotana fa zany zavatra ataoko hoe secondaire le fahotana tamin'ny fototra dia igny ny avotan'ny Kristy ka natonga azy Kristy sy mitovy ny fiheveran'ny masinday Thomas sy masinday Augustin azy hoe fahatongavan'ny Kristy satria ozy hoe zay ne ho atsika zao a misy zanaka atsika ohatra hoe tsy vita batemy dia maty sy ny sisa tsy nanao fahotana personnel izy fa misy ihany fahotana tamin'ny fototra dia nijeren'Andriamanitra dia hoe nohariny mitovy endrika aminy io ao a nohariny mitovy endrika aminy io dia manana fanantenana sika rehefa optimiste ohatra ny Thomas d'Aquin hoe tsara ny olombelona fahotana tamin'ny fototra va fahotana nataony na dia misy azy zay dia tsy dia malahelo loatra fa oe endry tompotiana reny ataoko fa zavita batemy ny zanako maty igny ohatra zany fahotana tamin'ny fototra ny voalohany fa noharina tsara zay mila jerevantsika fa misy fandanjalanjana fa samy marinareo fa zany hoe atsika zany tsy tokony hitovy amin'ny protestanta dia miondrika dia mieritreritra hoe dia tena tompo gnay dia tena resy dia tena ohatra ny valala sa misy tagnana gnay Andriamanitra eo anatrehanao dia sy mendrika izay eo anatrehanao mendrika satria nohariny mitovy endrika aminy zany voalohany ka misy anina mako zao ka ho an'ny masinday Augustin zany dia hoe tonga Kristy a dia le fahasoavana io satria ho an'ny Augustin mako dia hoe ny olombelona tsy afaka manao ninina mihisy a
mihitsy zay no zava-dehibe tsy afaka manao nininina mihitsy raha tsy ny fahasoavana sola gracia ny fahasoavana irery ihany no ahafahan'olona manao ny tsara fa imasindahy tomadakay de miteny hoe afaka manao ny tsara sy mitady ny tsara ihany ny olona satria noarina mitovendrika amin'Andriamanitra fa lasa mihamalefaka mihafaible fotsiny izy noho ny fahotana tamin'ny fototra zay atsika zany ho an'ny masindahy tomadakay de hoe afaka manao ny tsara ihany sika satria ao amintsika ary simba le naharinantsika mitovendrika amin'Andriamanitra fa mihafaible fotsiny izy ka rehefa tonga ndray Kristy dia lasa asandrany ambony de ambony omeny ray le force sahala amin'ny agnao voky de nona igny fahotana mahanona anao fa rehefa teo ndray tonga Kristy ohatra ny dinamika matanjaka andray ohatra hoe misy fomba fihevitra tsy de anina zany ny azolahireo ka ao te hisarika ansaitsika hoe io an'ny masindahy tomadakay satria moa ny tafara tamin'ny taonjato fahatelo amby folo izy zany no laza hoe misy mahamarina azy ny Augustin ary le andram-piainany keo ny nasapany hoe tena simba reny olombelona noho ny fahotany fa ho an'ny masindahy tomada hoe io fahotana tamin'ny fototra io dia manalefaka ilay efa hatsarana atao tamin'ny voalohany ilaina ny fahasoavana fa io manandratra ary zay ny asan'ny sakramenta hoe ny sakramenta zany sy ny zavatra nataon'i Jesosy de le efa tsara atao amintsika fa lasa simbasimba averiny restaurer-ny ray dia asandrany restauration sy élévation de zay tsika zany tsy tokony hanana fomba tsika olombelona re de ratsy de mitovy amin'ny kisoa agnay tompo tsara no arina mitovendrika amin'Andriamanitra dia io fahasoavana io manarina ny simba nataon'ny fahotana de rehefa aveo asandrany bebe koa resahako mako zay satria misy dikany lehibe hoe ho an'ny masindahy tomadakay de hoe rehefa vita batemy ianao de tena voavontsy sa misy blaky tena voavontsy fa tandremo ary mihembotra zay ny azy zay fa ny masindahy tomadakay de hoe any olombelona moa de efa faible koa na de aza ny fahasoavana mila miady amin'ny demony sanandro ny pessimiste ady amin'ny demony ny atao ho finoana ao zany eo am'batemy miady amin'ny demony miady amin'ny satana zay zavatra ratsy ihany fa nana de hoe manaova ny sara anao fa efa sara nanaovan'Andriamanitra anao miarova tany amin'ny fotaka zay fa sy hoe igny ary ny demony igny ary satana any masindahy tomadakay any Augustin zay fa neny ana de hoe ianao nasandratr'Andriamanitra de arovo zany zay de fitazomina ny famonjena efa azo eo amin'ny batemy ka anisan'ny iainana an'io le lazain'ny masindahy Paoly zany misy toetra maromaro misy lafiny anankiroa le iainana hitanao le hoe ianao zany voavontsy tena sérieux anao amin'ny batemy fa tanyremo ary endry zay satria izay maharitra hatramin'ny farany no voavontsy na amin'ny liturgian'ny batemy eny rehefa manolotra ny akanjo fotsy iny de hoe rakisiavana olom-baovao zao ianareo mitafy an'i Kristy ny ray aman-dreny miteraka anareo so ray aman-dreny mpiatoka amin'ny batemy eny hanampy anareo hatahiry azy le fahasoavana nanandratana hatahiry azy hatrany amin'ny fiainana mandrakizay de ny fanaovana ny tsara tsika re mamaky ny taratasy masindahy Jakoba mitoko faefatra andiny fafito de ozy isy hoe résister au diable il fuira loin de vous ianao rehefa manao ny tsara tonga de ozy ny demony hoe sa zo idirana na diakra zany fa andao sika hifindra toerana fa so ny demony manafika zay vao horoahana fa agnao miresista fotsiny tonga de milefa izy rehefa manao ny tsara ianao de sahatratra ny demony zany atsika zany tsy mandroaka demony satria ny atsika miresista amin'ny zavita batemy igny akanjo fotsiny anaovako iny tsara fanahy aho tsara fo sa misy demony mangelingely na mahitaky ahy zany ansaikta sy ny protestant zany hoe avela izy agnatony zay voaroahana fa ny atsika résister au diable il fuira loin de vous tena lavitra sa mandositra kely aho zany fa tena atety di agny vato tonga de agny vato vo masindahy Jakoba toko faefatra andiny fafito résister au diable il fuira loin de vous hitanao zay zao resaka approche resaka famonjena zay azavaiko zay de misy toetra iainana an'io zany le hoe haretatsika am'izay tsara zay de ozy masindahy Paoly zao izy izy atsika aloha zany tsy hoe Jesosy mpamonjy ny tenanao manokana ao tsy manokana zany fa miaraka amin'ny communauté sika miaraka amin'ireo rasambatana be dehibe satria izaho de toy ny aktily kely anankiray ao vatan'ny Kristy manontolo aktily mahavitinina ny tenanao manokana pitika ery ny aktily ohatra ny amin'ny film le misy tapatagnana regny de mipitipitika ery na lohatapaka de maky ery le hoe tenako manokana fa rasambatana sika ao anatin'ny vatana anankiray ao de am'izay de hoe samiary manao ny anjara briky re maso agnao de ataovy ny asan'ny maso re sofiny agnao ataovy ny asan'ny sofiny raha aktily ianao sy ny sisa zay zany ny iainana azy fa mpirasambatana ka ao anatin'ny fitiavana hoe ity vava ty mato miteny hoa no anao
de ilainy atoa sy ny triboany avokisana de manao ny asana izy sy ho an'ny tombosoany fa ho an'ny tombosoany vatagna ray manontolo mahatonga ny vava miteny ohatr'izay koa ny orogna ho an'ny tombosoan'ny taigna manontolo ohatr'izay za raha tsika anaky roa ary ny fiainana ny famonjena de zao ao anatinao aloha voalohany a de rehefa teo a ny eto ivelany ny akabiazan'ny olona ny eto ivelany a no iazakazahana ao a mampianatra maminany manasitrana fa ny ao anaty aloha voalohany a fiainana anaty a le hoe ny fanantenana le tena hoe mareta ny fanantenana sy ny sisa fa mba tsy ho lasa slogan fotsiny le izy tonga de sarahako fotsiny hoe ny fanantenana ny fivavahana ny faharetana reo zavatra anankitelo reo a iainao anaty aloha de rehefa aveo am'izay ianao a afaka mitia sy manompo ampanitretena ny olona manodidina anao sisy fanompona sy fitiavana raha sy misy vavaka sy fanantenana mamelona anao avy eo anaty ary misany ataontsika hoe faharetana zay zany a voavonjy ianao ambatemy de mandositra ny demony rehefa olona mivavaka ianao a olona manana fanantenana manana faharetana zany faharetana zany tsy hoe maharitra fotsiny hiandro ny farandro a fa manana faharetana koa anao na mikilemany hafa azy hoe misy olona de manao atso andeferanao zany de afaka manompo ianao zay zany mampisy équilibre azy zay hoe fanantenana fivavahana ary faharetana de mitondra anao amin'ny fanompona sy fanetretena de zay raha olona ny atao hoe famonjena de aza matahotra demony a fa rehefa miaina ny finoana izay miseho amin'ny hoe fanantenana fivavahana ary faharetana ianao ary manompo ampitiavana tsisy fihasarambela tsisy ny sisa ny fiainanao de sa miresaka demony zany sa miresaka an'izany sa tokony ho resahana agny seminaire aloha tsisy kory hoe démonologie mianatra demony fa théologie Andriamanitra ny fahasoavana ny sakramenta de ireo sakramenta sy ny tenin'Andriamanitra ary a no fahasoavana zay a fahasoavana manamasina atsika zay omen'Andriamanitra atsika de raiso tsara ny sakramenta io aza asina fisalasalana raiso amin'ny mpinoana dia na de misy aza ny fahalemena maholombelona iny mako mipetraka foana amin'ny théologie atao hoe concupiscence le fironana maka amin'ny ratsy fa tsika de tsara no arena mitovendrika amin'Andriamanitra fa ny fahotana tamin'ny fototra mampihena sy mampalefaka an'izany fa mampitombo an'izay ain'Andriamanitra zay indray ny fahasoavana izay omen'Andriamanitra atsika